Tomboko lasy tomboko vavy faly mitsidika ny tokantrano indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity alatsinainy fa 8 ny volana aogositra 2024 ity. Sainanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isatarantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia mikasika ny tsy fandriam-pahalemana. Lehilahy iray nisandoka ho polisy no sady ihany koa nikasany angatabady tovovavy iray avy any amin'ny faritra Ambohikambana Benjiny no sarin'ny zandariny zoma lasa teo. Manao fanamiana polisy ity farany ary manao ny asan'ny police de la route ihany koa. Fanampanazavana. Ny olona teo an-tanàna no nampandre ny zandary fa misy polisy mampiaya ny fietsiny ao Ambohikambana Benjy. Nidina tena an-toerana ny zandary noho izany nanamarany kanefa dia tsy tratra tao izy. Milaza nefa ny tompontrano nandrisy ny fakana ambavany nataon'ny zandary fa dia akavady amanjana ny vavy ity lehilahy ity ary nampanantena ny ama olana ara-pianakaviany izay iainany ity fianakaviana ity. Nampanatsona noho izany ilay polisy nanomboka teo dia nanao famotorana ny polisy ka nanamarina azy teny anivon'ny komisaria ao Ambatolampy ka fantatra tamin'izany fa polisy sandoka ity farany. Teto Benjy zany misy faritra Ambatolampy ity nisy trangana polisy sandoka ho polisy nefa tsy polisy teo amin'le toerana atao hoe Ambohikambana miala 4 km varatry ny chef-lieu de commune zany dia voatery nidina tena toerana ny tenanay nijery fotony nefa tsy teo ilay milaza fa ho polisy. Rehefa nijerevana teo zany izy teo dia nametrahana hafatra teo amin'le olona ny vatanany ka natsona dia tsy tonga, natsona fanondroany indray tsy tonga, natsona fanotelony tsy tonga ihany tsy tonga. Dia voatery nanapa-kevitra izahay teto amin'ny poste avancé naka azy teny ary nitady azy teny ny talata hariva moa izy zany voavoasambotra. Isan'andro dia miala ao an-tranony ary manao irony police de la route irony izy mampijaly ny mpamily no ataony ary raha ny fanazavana voaray. Voalaza fa nanao polisy izy tamin'ny taona 2004 ka hatramin'ny 2005 ary nitondra karatra sandoka. Raha pitso no atolotra fampanoavana ity lehilahy ity ary mbola karohana kosa ny namany izay mpamatsy fanamiana azy.